fakahirezana ny mpilalao eto Analamanga dia miezaka hatrany sy ny filohan'ny ligna Analamanga manome fahafaham-po sy fankasitrahana ireo mpilalao eto Analamanga ka isan'izany Izola Ravelo Arso mpilalao ny LGK Plus izay nahazo izay fankahirezana avy amin'ny mpitantana ny ligna Analamanga izay. Isny alamo zany ny nambobola be indrindra tamin'ny taom-pilalaovana hita amin'ny folo sy roa arivo iny ligna Analamanga dia fankasitraka ary mankahery ary anisan'ny zavatra anankiray mbafanindrinay dia hoe nitohizan'ny zavatra takan'izany amin'ny fiainanao manontolo. Toy ny 2018 mba afaty baolina petsapetsaka kokoa noho iny raha tsy hoeto tsony ianao fa ila ravinandro satria zay ny tena faniritsika rehetrarehetra ary aveniran'ny baolina kitra malagasy ho an'ny fiainanao manokana dia mba rehefa ny ampitan-dranomasina dia toy ny famonoana baolina ka tsodrano nomen'ny ligna Analamanganao amin'ny zay tohizan'ny aveniranao eo amin'ny baolina kitra zay dia misy fankasitrahana efa nomena moa ny amboara iny fahatsarovana da dia misy lela vola atolotra ny ligna Analamanga manao mba faramaratsiny mba hiainanareo menakafo kely misy fifaliana amin'ny faran'ny herinandro amin'izany fanamarena ny famonoana baolina betsaka indrindra satria voninahitra ao antsika rehetrarehetra voninahitra ao anay voninahitra ao anao sy ny vady aman-janaka ao ny anambola dia misy lela vola kely atolotra ainao Io voalohany aloha misaotra ny Andriamanitra zany nanome ana dimy meilleur arbitre faharoa teny koa zany misaotra reo namako zay coéquipier zany nanampy ana niaraka nanome an'igny ana. Dia fahatelo manaraka zany misaotra ny président Michel Fouette koa zao raha tsy tamin'ny clubnazy zany zaho tsy nahazo iny meilleur arbitre iny zany teto Analamanga. Dia fanefa zany veloko soarana ny président ligna Analamanga zany ny tenako amizay valoky ngeza be